Dia faly manao fiadanan'ny tompo amintsika rehetra, faly mahitanao indray eto androany. Dia izarany afatry ny tompontsika araka izay nitaritany, araka izay napetrany aty anatin'ny foko ho antsika rehetra, na izay ihany koa ary dia handray izany ao amin'i Jesosy. Vonina ve ianao? Amen. Eny arin-dao tsika ary handray. Handray ny teny ato amin'ny Korintianina 8:5. Korintianina 8:5 dia raisitsika ny 9:9 ka hatramin'ny 7:10. Korintianina 8:5. Ay, 5:10 dia 9:4 azafady. Ka hatramin'ny 7:10 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tsy hatsangana ny maty, na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy, dia ho foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo, dia ho very koa izay efa nodimandry ao amin'ny Kristy. Raha amin'izao fiainan'izao ihany no antenaintsika an'i Kristy, dia mantra indrindra no ny olona rehetra isika. Amen. Io ny teny iangatsika amin'ny fifampizarana androany. Ao tsara ve ianao? Vonintsika dahoaritsika iroso. Hoy ilay teny hoe 9:5 hoe fa raha tsy hatsangana maty, na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Eto aloha dia hiditra kely tsika hoe raha tsy hatsangana maty ozy izy. Zany hoe dia hiteny aloha hoe ay, aloha raisitsika ilay hoe dia tsy natsangana Kristy. Dia resaka kely vetivety aloha hoe ny finoantsika izay ao amin'i Jesosy. Matetika isika miresaka foana hoe ny Jesosy dia maty ho an'ny fahotantsika. Tena marina izay. Fa ny zavatra tsy voaresakitsika loatra indray dia ilay hoe izy nitsangana avy eo. Ilay izy nitsangana no tena fandresena ho antsika. Fa raha maty fotsiny Jesosy dia tsy nitsangana izy, dia tsisy fandresena satria sady tsy resy ilay fahafatesana no tsy maty ilay tena niota. Fa ilay fitsanganan Jesosy no tena fandresena. Efa ho avy izao mipaka rehefa kelikely eo dia atsiaro an'izany tsika hoe nitsangana Jesosy nandresy an'ilay fahafatesana. Ilay fitsanganan Jesosy io no tena fandresena ho antsika izay navoaray ny fitiavan'i Kristy. Tsy diso raha mitentsika hoe maty ho antsika Jesosy, tsy misy diso izany fa ilay fitsanganan no tena fandresena. Amen. Mino an'izany ve ianao hoe nitsangana izy? Satria mantsy eo koa mantsy mbola eo no debahan'olombelona eto amin'izao tontolo izao hoe eny ilay Jesosy nisy fa maty izy dia tsy nitsangana. Fa isika mino an'ilay Jesosy nitsangana satria nahoana? Satria nisy asan'i Kristy tany am-ponao. Isika tsy nahita an'i Jesosy. Ilay masontsika ity izany, ary tsy hitantsika izy hoe nitsangana tokoa ve izy sa tsy nitsangana? Fa Andriamanitra fanahy masina izay no iraintsika teo namango ny fontsika ka nanjary lasa ninontsika hoe natsangana Jesosy. Manjary lasa minontsika hoe fa raha tsy hatsangana ny maty, dia na Kristy koa aza dia tsy natsangana. Lasa mino an'izany teny izany tsika satria efa voateny melota ty anatin'ny fontsika hoe maty sy nitsangana ho antsika Jesosy, dia mety izay tsika vao nahita an'io teny io hoe na Kristy koa ary ange tsy natsangana raha tsy hatsangana ny maty. Ka dia Jesosy Kristy no nitsangana voaloha tamin'ny maty ho antsika rehetrarehetra izay andovany lanitra. Azontsika ve hatreo? Mino an'izany ianao fa nitsangana Jesosy? Amen. Amen. Dia itoy ary isika ao anatin'izany matoa misy ny hatsangana maty dia nisy maty izany tao. Azontsika nisy maty izany tao. Ilay fahotana izay nataony Adama sy Eva no nahafaty antsika rehetrarehetra. Ary rehefa miaraka amin'Andriamanitra, dia Andriamanitra tsy maintsy andeha anangana antsika indray. Tsy maintsy anangana antsika izy. Dia tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no nanaovany azy, izay niresantsika teo vo eo hoe Jesosy no nitondra ilay fahotana dia nanaiko faty izy, dia nitsangana izy avy eo dia resy ilay fahotana. Rehefa misy maty izany dia misy hatsangana eo amin'Andriamanitra. Fa tsy ny eo amin'izao tontolo izao, ary hatsangana any amin'ny zavatra metimety kokoa araka ny fahitan'Andriamanitra azy fa tsy araka ny fahitantsika azy. Mazava amintsika ve hatreo? Tsy ho lava be ny afatritsika androany fa zavatra fohifohy ihany no resantsika androany. Ary itoy ary isika ao anatin'izany, raha tsy hatsangana ny maty, na dia Kristy koa aza tsy natsangana. Raha lasy ranabavy ny zavatra hozaraina amintsika androany eto dia ity hoe
ary nisy fotoana ifandresaka an'ity teto hoe ny fiainan'i Kristy teto ambonin'ny tany dia io no fiainantsika hatramin'izao. Mbola iainantsika mandraka ankehitriny. Raha ohatra Jesosy nivavaka ho an'ireo mpianatrany, ho an'ireo iry apôstôly zany dia tsika ihany koa mifampivavaka. Tsy izay ny fiainantsika. Raha izay zavatra rehetra nomenan'i Jesosy ny fahefana rehetra, dia tsika io koa manana fahefana na sitrana na zavatra ohatr' izany. Izay mety rehetrarehetra vitan'i Jesosy dia afaka vitantsika satria Jesosy velona ato anatintsika. Amen. Satria Jesosy velona ato anatintsika. Izay zavatra rehetra nazo an' Jesosy, izay zavatra rehetra vitan'i Jesosy sy resin'i Jesosy teto dia resintsika ihany koa noho ny amin'i Jesosy velona ato anatintsika. Mbola manan-kery hatramin'izao ity teny ity. Raha tsy hatsangana amin'ny maty dia Kristy aza dia tsy natsangana, na Kristy ary tsy natsangana. Ho azonao rehefa kelikely eo ilaza. Zao amin'izay ilay izy. Ny fiainantsika andavanandro mbola misy zavatra mahazo antsika. Misy fotoantsika mety hoe maty ohatra ny filaza azy, satria maty ahoana? Ohatra hoe raha misy endrika hoe afa-baraka ianao, misy manenjika ianao, ataontsika hoe endrika fahafatesana daholo ireny. Misy loza mahazo anao, mety hoe mety misaraka ny ray aman-dreninao, mety miady ianao sy ny vadinao, mety tsy fantako izay zavatra rehetrarehetra miseho, izay heverintsika fa ratsy. Reny dia efa endrika fahafatesana daholo. Fa androany aty hiteny anao, raha tsy hatsangana amin'ny maty, na Kristy azy dia tsy natsangana. Tady ho azonao ve ilay resaka? Tady ho azonao ilay afatra androany? Izay tena ho ataontsika tsotsotra mihitsy ilay izy mba ho azontsika izay zanak'Andriamanitra, ho antsika izay ao amin'i Jesosy Kristy hoe ny fiainantsika ity ange ka efa vita. Fa miaina fotsiny tsika isan'andro amin'ny zavatra rehetrarehetra izay tsy maintsy iainana. Izay zavatra rehetrarehetra tsy maintsy ho andalovantsika. Rehefa misy izany zavatra mahazo anao, manahirana anao anatin'ny fiainanao, dia izao zavatra teneniko anao, tsy maintsy ho tafatsangana ianao avy eo satria Andriamanitra antsika dia manangana amin'ny maty. Amen. Ny Andriamanitra antsika dia manangana amin'ny maty, manangana ny resy. Izay zavatra endrika rehetrarehetra heverin'olona hoe izao no atao hoe faharesena, izao no atao hoe maty, izao no atao hoe afa-baraka. Raha zanak'Andriamanitra ianao, tsy maintsy hanangana anao Andriamanitra. Satria raha tsy hatsangana ianao, raha tsy hatsangana amin'ny maty, na Kristy izay inontsika iny ary tsy natsangana. Azonao ve? Na Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana iny ary tsy natsangana iny, raha izay zavatra kely minima iainantsika eto tsy hanangana antsika Andriamanitra. Azonao? Ilay fananganan'Andriamanitra tsy araka ny eritreretantsika azy hoe raha very telefonina anankiray azy zany dia hanana telefonina anankiroa avy eo. Tonga dia resao mihitsy aloha ny any anatinao hoe tsy zavatra araka ny nofo ilay resahana eto fa tena zava-panahy ahafahantsika mitombo. Amen. Tsy zavatra araka ny nofo no hananganan'Andriamanitra anao indray avy eo, ary raha manao an'izany ary izy vetivety eo anginy dia foana adinidinao iny avy any amin'ny tompo hoe tsy mandeha ho azy mihitsy ilay teny hoe ary aza misy adinao ny fitahiany rehetra satria izy ireny mety adino indraindray hoe ay moa nisy an'izany, ay moa Jesosy nanao ana zavatra ohatr'izao. Fa ny zava-panahy dia hatsaroantsika foana. Ainga ohatra tsotsotra kely dia avy eo tsika mandeha ho any amin'ny zavatra mety hoe mavesabesatra kely ilay ohatra. Ainga zavatra minima. Nisy fotoana tamin'izay tany Marivoay tamin'ny 2020 ilay nanao tafika masina tany ny fiangonana. Dia tamin'ny fotoana io mbola vovikelikely izay niditra tato, nivavaka tato, dia mbola tsy tena nafantatr'olona ankoatra ny Pasteur sy Ramatoa zany dia sitraka sy Anja. Ireo ihany no tena niresaka tamiko tamin'izany. Noho izaho fa tsy hoe noho ny mpino akory. Izaho zany somary sahirakirana mifandray aman'olona, somary menamenatra, somary miafiafy dia somary fermé tamin'izay dia zareo ihany no tena niresaka tamiko. Dia rehefa tonga amin'izay zay tany Marivoay dia izaho moa tsy niaraka moa izay mivady tamin'izay fa nandeha irery ahako. Dia zaraina amin'izay ilay chambre, ilay toerana toriana zany dia izao mifanarahana hoe izay tsy manambady lehilahy atsy daholo dia izay tsy manambady vehivavy atsy dia izay manambady miaraka. Fa efatra ihany isaky ny chambre nefa na izany ary dia mifindra chambre hafa. Dia zavatra nisy tao anatin'izay, za zany tsy mahalala olona ary za koa tsy dia mahay s'intègre amin'olona mihitsy tamin'izany. Zavatra nisy tao anatin'izay dia tena taitra be ary tena ohatry ny variana kely fa ilay olona tena fantatro tamin'izay tsy nirarahana mihitsy. Tena tsy nijery taty akory rahalahy sitraka fa tonga izy dia nisafidy hoe hianona sy anona miaraka amiko. Tonga dia nianana be dia iza miaraka aminazy zany, tonga dia feno efatra ary zareo.
dia za to dia tsy tafiditra. Oay, fa ahoana dia iza niaraka amiko izany tonga dia lasa tadidiko iny a. Dia lasa zareo. Dia iza niaraka amiko dia nitodika. Dia misy olon-dehibe anankiroa dia ioby ny anankiray. Reto izany sisa lehilahy farany. Hiaraka amin'ireto ve za? Ahoana ny ataoko? Za zany menamena inona ary ny ataoko? Ka izy anja tamin'izay mbola tsy vita raharaha dia tsy nampiarahana. Fa tsy haiko iza nalahelo tsy tafiaraka tamin'izay sy anja. Za sa hianja tamin'izay fa tena hoe tsisy nijery tamin'izay hoe tsisy namana to dia lasa sitraka. Dia nitodika dia nitafiaraka tamiko. Za mbola tsy nalala hoe Pasteur izy. Pasteur Naina nitafiaraka tamiko kay a. Dia rahalahy Rado. Za tsy nalala hoe Pasteur izy. Dia zavatra nagaga. Izay endrika anankiray izay zao ohatran'ny endrika fahafatesana amiko. Satria tsy à l'aise intsony tsy hitako izay atao hoe tsy fantako reto olona reto. Za zavatra miaraka amin'olona fantako. Izay ihany zavatra mahazatra anahako tamin'izany. Ka tafiaraka tamin-jareo. Za tsy nalala hoe Pasteur ty Pasteur Naina ary manana zavatra ho zaraina ke ty izy. Za tsy nalala ninina fa efa niresadresaka kelikely tao izay dia gaga be amin'ilay zavatra tantarainy sy ny zavatra niainana izay niresahany tamiko. Le hoe izy tany am-pigadrana nahitany Jesosy sy ny natongavany tany sy ny fomba nahitany an Jesosy tao tena zavatra lehibe mihitsy nahinoko ny tantarany tamin'izay. Ary tena hitako hoe tena ay. So ihany afa tafiaraka tamin'ireto. Tsy tsisy tantara le rahalahy fa mbola afaka miresaka izay amin'izao raha ohatra ka. Fa za tena nieritreritra hoe tena tsy à l'aise aty aho zany fa tena miandry journée any zany anao tafika masina dia izay fa tamin'ny vanim-potoana izay nitoriana tany io tena hoe nafinaritra fa toute la journée anao mitory dia ny alina ianao mihaino tantara ny zavatra niainan'ny Pasteur Naina izay tena nampahery be anahy sy nanokatra amin'ny masoko. Be dia be ny zavatra mbola tsy haiko tamin'izany vanim-potoana izany. Eny hatramin'izao mbola betsaka ny tsy haiko. Fa tena nahiratra be ato anatin'izay hoe ve izao ny dikan'izao, ve izao zany zavatra any, ve izao ny zavatra niainanao. Tena naheno fitomboana be ato anatin'izay. Izay zavatra izay zao tena endrika azo lazaintsika hoe fahafatesana satria zany eritreretra hoe very za tsy mahay mifanerasera aman'olona. Za tsy mahay miresaka le namako toa tsy nijery taty akory fa to dia lasa. Tsy maintsy hiaraka amin'ireto aho zany, tsy maintsy s'intègre zany. Izay tsy zatra an'izany fa ny tompo raha teo mampianatra. So any efa afaka amin'ilay izy amin'izao. Mety amin'ny apahany fa efa afaka. Fa te hiteny anao anatin'izany hoe misy zavatra heverintsika hoe tsy mety fa Andriamanitra manazavatra eritreretina ao anatin'izay. Ahafahantsika mitombo. Manazava-panahy be dia be aty anatiko no firesahako tamin'izy ireo. Na zavatra ny tantarain'la rahalahy Rado koa ary tena zava-dehibe. Ny zavatra niresahany ioby anahy. Gaga be za tany izao tena nihaino fotsiny fa za tsy niteny ninina tao fa tsy hitako izay tenenina fa nandray tao amin'izareo fotsiny nafantarako misimisy an'ity Jesosy ity fiarahako tamin'izy ireo izay isorako amin'ny tompo. Za zavatra zany zavatra minime zany mety mahazo antsika. Mety mahazo antsika. Fa za te hiteny anao hoe raha tsy hatsangana maty na Kristy ary tsy hatsangana. Hiditra ohatra anankiray tsika nisy fotoana ihany koa mivadiko tamin'io vanim-potoana tany Marivoa ihany narary mity moa zany. Izay tsy fantatra mihitsy ny antony hoe fa ahoana moa zany ty zavatra ty, ino ty aretiny ty, ary fa maninona ny tratran'izy ty. Misaotra ny tompo aloha tao anatin'izay fa dia nisy fiadanana foana niainana an'ilay izy fa na izany ary inona ary ty zavatra ty. Fa maninona misy an'io, tsy hoe inona ny fahotanana ataoko, tsy hoe izay fa nizaky ny comprendre hoe inona ary ny fiheveran'ny tompo, fa maninona ary misy an'izao zavatra izao izay izy kokoa moa zany tena nahita hoe izao ny antony fa raha za manokana hitako tena nampatonga anazy ho tafiditra misimisy kokoa amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Hitako hoe nisy barrière, nisy sautine mihitsy tao anatin'io, na izy narary na izy sitrana. Ka tsika mijery hoe marary ty dia ndao sitranina. Fa Andriamanitra mahita hoe hanangana an'io amin'ny endrika hafa mihitsy rehefa avy eo. Mbola tsy sitrana izy dia efa naheno zava-panatany anatiny ary mbola tsy sitrana izy dia za koa dia naheno zava-panahy izay ahafahako mitombo, ahafahako mizara ohatr'izao eto amintsika. Fa averiko hatrany satria raha tsy hatsangana amin'ny marary na ny maty na Kristy ary tsy natsangana. Amen. Azonao ve zany? Misy ohatra anankiray hitohizantsika ao anatin'izay. Tsy haiko tsika izay nahita an'iny le vadiny Pasteur Tantely Ratsimba iny, misy tamintsika nahita an'iny fijoroan'ny vavolombelona, zavatra niaina ny taoriana Pasteur Maty zany. Zarainy tao amin'ny Facebook tao voaingakingana sa tamin'ny farany taona iny nahita an'izay. Fa tena gaga ianao mahita an'ilay resaka izay tena laza izy tao amin'ilay vidéo hoe zatra ny ankin-doha tamin'ilay vadiny izy
Ary tena tsy mahay hoe miaina ako amin'ny safy fa tena miankin-do tanteraka aminy. Fa tao anatin'izay izy tena mivavaka mihitsy hoe fa nanina izy nalainao Jesosy a. Fampizara ohatr'izany mihitsy izy ao anatin'ilay vidéo. Fa anatin'izay izy avy eo hitako ianao izy amin'izao fa za amin'izao lasa afaka mizara sy manangana ireo olona izay dom-pahoriana amin'ny resaka hoe zanaka, vady. Nanjara nomeny tompo zava-panahy izy tao anatin'ny fony ahafahany mifampizara. Dia izany na voaray an'ilay fifampizarana dia afaka zaraiko amintsika eto indray hoe na misy maty ary dia Andriamanitra hanangana amin'ny endrika tsy heverintsika, tsy arak'ilay eritreritrintsika, tsy arak'ilay hoe azo tôbilina zany satria mba solon'ilay olona lasa kosa, fa tena zava-dehibe mihitsy izany zava-panahy. Zava-panahy izay ahafahantsika mitombo. Mbola te hiverina ary averiko aminao eto androany fa raha tsy hatsangana amin'ny maty, ilay Jesosy inoantsika io tsy nitsangana. Androany tena te hilaza aminao ninona zavatra iainanao, na zavatra mafy be takinina, na zavatra minima kely ohatran'ilay anahy misitraka tamin'iny. Afaka nanangana anao foana Jesosy. Afaka nanangana anao, hampianatra zavatra anao, afaka mangy ny fonao, ahafahanao mitombo ao aminy, ahafahanao hifampizara satria hoy zay hoe ny ao amin'i Jesosy ange izay zavatra nataon'i Jesosy ihany no iainantsika. Ka ilay fahafatesan'i Jesosy hananganana olona maro. Fa tsy tena ho an'ny tenany loatra. Ary ianao raha ho atsangan'Andriamanitra tsy tena hoe ho anao rery ihany, fa ho an'ny olona rehetrarehetra, ho an'ny ankohonana miaraka aminao, ho an'ny olona izay sendra anao. Izay fiarahana amin'i Jesosy io satria ilay fiainan'i Jesosy, io fiainana iainantsika amin'izao io, mbola mitohy ao anatin'izany isika. Za zany tena te hiteny azavakely hoe ny olona izay tsy mety miaraka miomba amin'ny Kristy inge dia tsy mahazo famelan-kelika, sa tsy izany? Izay tsy manaiky an'ilay fanadiovan'i Jesosy dia tsy mahazo famelan-keloka. Za tena te hiteny anao androany, aza maika foana hiregle an'ilay problème. Azo reglena raha vita. Fa hitanao misy situation tena tsy azonao elana fa tena latsaka atao amin'ilay problème ianao. Za tena te hiteny anao androany, Andriamanitra manana fiheverana ary izy tsy maintsy hanangana anao. Fa ilay fananganany averiko hatrany, hanangana anao amin'ny zava-panahy ho tsara, misy kokoa, hitombo misy kokoa ianao, ahafahanao andeha amin'ny antom-pisianao, ahafahanao hifampizara amin'ny ankohonanao. Ary misy amintsika ange efa afaka mijoro vavolombelona amin'izany efa nisy ny aina izany tato, sa tsy izany? Hoe noho ny nazahoako an'iny, noho ny ainako an'ilay zavatra ohatr'izao mihitsy no mahatonga ana ohatr'izao androany. Mino aho fa efa maro be amintsika. Fa te hiteny efa ao anatin'ny fiarahana amin'i Jesosy ireny, tsy kisendrasendry ireny, fa Andriamanitra te hampianatra anao, Andriamanitra te hampianatra anahako, te hampianatra antsika. Hoe raha tsy natsangana ange matina Jesosy izay inoantsika io ary tsy nitsangana e. Ninona zavatra andalovanao androany, na tsy androany fa mbola any aminao avy, tsy maintsy ho hatsangana ianao. Tsy maintsy ho hatsangana ianao satria Jesosy ary natsangana. Manangana maty ve vitany Andriamanitra tsika? Koa izay problème kely eo dia tsy voaino atsika. Fa ny fomba famahana fotsiny mety tsy araka ny fiheverantsika azy, fa aoka ny fontsika ho feno fankasitrahana amin'izay zavatra misy. Aoka isika hisaotra foana ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay misy amin'ny fiainantsika. Indraindray tsy voatery fantatsika loatra hoe inona ny antony, fa ny olona mety mijery hoe aretina mandalo problème ohatr'izao misy fiadanana be foana. Fa ahoana ary izany? Indraindray endrika ohatran'izany ilay izy. Te hilaza amintsika fa natsangana io Jesosy io. Tsy mandresy lahatra fa ny fonao ihany dia efa manaiky an'izany. Natsangana io Jesosy io. Misy teny eto hoe raha amin'izao fiainan'izao ihany no antenaintsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Inona dikan'izany teny izany? Hitanao ilay hoe amin'izao fiainan'izao ihany tsy te hanana olana mihitsy ianao. Fa amin'izao fiainan'izao dia antsoina Jesosy hoe alamino ity. Za tsy te hilatsaka ao anatin'izao olana izao. Za tsy te ho tratran'izao zavatra izao, izao zavatra manahirana izao. Hifikitra amin'ity olona ity ihany fa raha tsy miaraka intsony izay dia ho sahirana be izay. Za miteny anao minoa amin'ny fananganan'i Jesosy. Minoa amin'ny fananganan'Andriamanitra anao indray fa manana lalana hafa Andriamanitra ao anao. Raha izay ny sitrapony, raha tsy azonao elana ilay problème izay mahazo anao androany, na rapitso, na mbola ao aminao izy amin'izao zavatra efa ela. Raha amin'izao fiainan'izao ihany no mahatonga anao mivavaka amin'i Jesosy, dia mahantra indrindra isika. Izao fiainan'izao mandalo,
Maro be zany mihitsy ny tena mahatonga ny olona mivavaka nge hoentiny eo amin'i Jesosy daholo ny zavatra rehetrarehetra hoe alamino amboary omeo anahy le zavatra tsaratsara daholo zay zavatra tsara omena anahy Jesosy fa za tsy te hiaina zavatra sarotra be zany fa mba alamino marina aloha tsisy hivavaka hoe mba ataovy mahazo problème mako mety tsisy hiteny an'izay angamba fa misy zavatra enao ihany malala hoe tena tsy tafiala teto amin'ity olona ity za tena te hiteny anao misy fananganana tiany Jesosy atao misy fananganana tian'Andriamanitra atao miainga eo aminao ho any amin'ny olo-masina rehetra izay ho sendranao avy eo. Tenanao hoe minimma ilay tantarako teo fa misy atanatohatra na tantara be dia be iainantsika ohatran'izany. Fa matoa ianao mbola eo androany nge natsangan Jesosy sa tsy izany? Natsangany ianao matoa mbola eo, matoa ianao mbola afaka midera sy miaraka aminy ianao efa nandalo problème daholo tsika. Efa latsaka tanaty olana daholo isika fa matoa ianao mbola afaka mijoro mitsika androany. Satria efa nanangana anao nge Jesosy. Tsika nge ho atsangana maty, le maty le tena atahorana zao tontolo zao, le maty le atahorany olombelona rehetra. Fa ny Andriamanitra topoitsika nandresy an'ilay fahafatesana, nandresy an'izao tontolo zao. Fa olona efa naresy ny fahafatesana izany mety tsy matahotra fahafahambaraka intsony raha tsy azonao nialana le izy, tsy matahotra ho arian'olona anankiray, tsy matahotra ho tsy ananasa intsony ohatra raha tena hoe tsy maintsy izay zavatra misy fa tsy hoe forsentsika za zany ataoko ratsy be amin'izay ty fiainako ity mba ahitako ny fananganan Jesosy anahy amin'izay ao anatiny eo. Tsy izay le izy. Tsy izay le resaka eto. Fa andao tsika anantenan'i Kristy ihany koa na ao amin'ilay endrika fahafatesana ary ao amin'ilay endrika fahaverezana hoe very raha miala eto amin'ny fiainako ity zavatra ity, ty zanako ity, ty asako ity, ty fianarana ity fiarako ity, reto zavatra rehetra nanako reto. Very raha miala amin'ny fiainako reto. Arak'izay tsika tsy hanary. Tsika tsy hanary ny zavatra nanantsika. Fa misy fotoana Andriamanitra tonga dia manala ho azy. Ary efa fantatrao fa ny fiainantsika dia autorisation avy amin'Andriamanitra daholo ilay zavatra miseho. Inona ary izany mbola agaga? Omena autorisation izy ihany anangana rehefa avy eo. Inona mbola ampahatonga antsika ataotahotra tsy ho sahiditra riska anankiray raha hoe tsy maintsy hidirana ilay izy. Ilay Andriamanitra hivavahantsika na resy ny fahafatesana. Mbola matahotra hoe maty izay nge raha vao izao ka ilay Andriamanitra hivavahantsika ary ilay fahafatesana mihitsy no tena nireseny. Mbola te hiteny anao ary mbola te hamerina an'izany hatrany araka lazaiko hoe tsy ataoko lava be ity fa mba ho azonao hoe raha tsy hatsangana maty, raha tsy natsangana maty na Kristy ary tsy hatsangana. Ka ianao tsy hatahotra izay zavatra iainanao fa Kristy nge natsangana fonao efa manaiky an'izany. Ho avy mipaka zao izay fahatsiarovana any zavatra vitan'i Jesosy ny fitsanganany. Dia ianao hatsiaro fa hanangana anao Jesosy latsaka aiza ianao amin'izao. Inona ny problème? Inona ny manavesatra anao? Inona ny tena mampistressé anao androany? Iaino, arao fotsiny ny onjan'ilay izy. Fa ny fiainanao dia ao amin'i Jesosy, fa tsy eto amin'izao tontolo izao. Tsisy manapaka amin'ny fiainanao izany eo, fa eo am-pelatanan'Andriamanitra ny fiainanao. Amen. Ary eo am-pelatanan'Andriamanitra, ary ilay Jesosy ihany koa dia velona ao anatintsika, ary ilay fanahy masina miaraka amintsika manolontsaina hoe izao atao. Mba tsy hanaovantsika hoe andeha hanaonao foana. Ianao atoky an'ny Tompo na ao amin'ny fahaverezana ary. Fahaverezana eto amin'izao hita maso zao na amin'ny fahafatesana, ao amin'ny fahafahambaraka, ao mety ho loza izay eritreretiny saintsika rehetrarehetra. Fa izany rehetrarehetra izany ihany koa nge efa nahazo an'i Jesosy daholo amin'ny fahabaraka, enjehana, velesina, roraina. Fa nitsangana ihany Jesosy avy eo sa tsy tafitsangana izy satria nisy nandrora? Tafatsangana Jesosy. Ninona zavatra mafy nasiana tsilo ny lohany. Tsy inona tsy nafatafatsangana azy raha ohatra izy tsy nitsangana. Fa Andriamanitra ny desida fa tsy maintsy natsangana Jesosy. Fa namahery nanangana an Jesosy ary fa namahery io ao anatinao. Io no velona ao anatinao. Za te hitenanao mbola matahotra ihany ve isika? Mbola tsy ho sa ihany ve isika amin'izany zavatra efa nomeny Tompo izany? Li zany raha te hiteny mihitsy hoe dans tous les cas on gagne foana nge zany. Raha resy ianao dia izay anangan'Andriamanitra. Raha tsy latsaka ao amin'izay ianao dia toy izany lalana.
tontolo le kao gany maresy foantsika zay le tena fandresena ngely rehefa resana hoe mandresy miaraka amin'ny Jesosy tsy maintsy mandresy foatra misy manodina le resaka rehefa misy miteny azy zany hoe miaraka amin'ny Jesosy tsy maintsy mandresy dia zavatra hita maso ny resan'le olona fa tena marina miaraka amin'ny Jesosy tsy maintsy mandresy za miteny anao an'izany tsy maintsy mandresy satria efa resiny zavatra rehetrarehetra eo amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana rehetra kanefa matikio izy fa izao efa naresy an'izao fiainana izao azonao ve zany resaka izany azonao ve ny afatra androany zay lazaiko hoe ataoko tsotsotra mba amin'izay tsy ho savina be saitsika fahatsiaro an'izay teny izay hoe raha tsy hatsangana maty na Kristy ary nge tsy nitsangany dia misy teny eto hoe dia ho very izay nodimandry eo amin'ny Kristy ary dia ho foana amin'ny finoanareo tsisy dika ny inoantsika zavatra tsony raha tsy manantena an'izany ianao tsisy antony ivavahantsika intsony raha ohatra ianao tsy manantena afaka hanangana anao i Jesosy io fa za hiteny anao misy fanahy mahery ao anatinao misy Jesosy velona ao anatinao misy eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainanao ary izy mamela ny zavatra rehetra izy koa manakana ny zavatra rehetrarehetra zay zavatra zakantsika ihany no omenantsika izy avy eo hanangana antsika indray amen ndao tsika hitsangana dia hivavaka raha mety ianao resao amin'izay nikasihan'ny tompo anao androany zay nampatsehiviny anao androany araka lazaiko teo hoe tsika nge fa niaina an'izany daholo niana olana niana fahoriana fa tafatsanganatsika nohony amin'i Jesosy zany tsy hoe satria ianao nandeha mivavaka foana dia tafatsangana tao ihany ny farany Jesosy eo misaotra anao zay ny amin'ny teninao izany nampitondrainao ifampizaraina eto androany ahafahana indray atsiaro fa ny fiainanay dia ao aminao ny Jesosy tsy misy nininona kisendrasendra tonga ho azy ka tsy fantatrao zay mahazo anay zay miseho amin'ny fiainanay satria ianao efa nitsangana Jesosy eo satria ianao efa naresy ny fahafatesana ary ianao efa laza fa za efa naresy izao fiainana zao fiainana iny zany fa fiainana rehetrarehetra Jesosy na fahafambaraka na mety ho arian'olona na mety misy fisarahana na mety misy fahantrana na mety misy ina zany fiainana rehetrarehetra zany Jesosy la efa resinao ary ianao le naresy an'izany dia velona atao anatinay ina Jesosy ny tokony mbola ho atahoranay ankehitriny fa misy zay fa hanangana anay ho tsara kokoa ianao mety ho azonay eo ny antony mety tsy ho azonay eo tsy maninona tompo fa ianao Jesosy ny zavatra nataonao dia ho an'olona maro ary manohy an'izany zay ankehitriny hoe raha mitombo zay ao aminao nohony amin'izay zavatra mahazo anay Jesosy dia izay ahafahanay mampitombo ny hafa ihany koa mizaran'izany amin'ny hafa raha tsy hatsangana ny maty na Jesosy ary dia tsy hatsangana nefa ianao Jesosy dia nitsangana araka ny lazaina teo na inona mitranga zany dia mpandresy foana izahay tompo satria ianao efa mpandresy ny zavatra rehetrarehetra raha ohatra izay ka mieritrehitra hoe ho very tanteraka izay raha miala amin'izao zavatra izao dia tsy mino an'ilay fandresena tanteraka ilay nataonao ilay vitanao Jesosy fa everinay fa hampahan-javatra ihany no nandresenao teto amin'izao tontolo izao fa zay te ino manomboka androany indray hoe vitanao no mandresy ny zavatra rehetrarehetra ary vitanay ihany koa zany satria ianao atao anatinay ary ho anao zany rehetrarehetra zany tsy ho voninahitra ho anay zany tompo fa voninahitra ho anao rery ihany ary te atoky te anatenanao amin'ny fiainana rehetra izay tsy amin'izao fiainana hita maso zao ihany tsy atao amin'izao fiainana zao ihany fa amin'ny fiainana izay tsy fantatray mety hitondra inona any aoriana any ny zavatra andalovanay androany te ino an'izany zay tompo anatin'izany zay te atoky anao ihany koa hoe ho ampiasainao izahay aiza ny fotoana hitombonay tompo raha tsy misy zavatra mahazo anay
misy fotoan'izay milaza hoe inona ny antom-pisianay ampiasao za Jesosy eo milaza an'izany matetika izay fa rehefa avy ny problème dia mihemitra indray izahay kanefa ao anatin'ilay problème mihitsy ianao no anangana kay ao ianao te hameteny vaovao ao ianao te hampahery anay ahafahanay mampahery ny afaka ahafahanay mety ahita ny antom-pisianay indray tompo ahita sy ahafantatra hoe izao ny antony niantsonao anay mety handalo fahafahambaraka izay izany rehetrarehetra izany tompo raha ao aminao Jesosy izahay ianao manana hevitra heveranao ary amin'izay fanangana anay hitondra anay amin'ny lalana hafa araka ny fiheveranao azy izay mety hiteny hoe dia izao fotsiny mivela izy ifonanay raha tafiteny an'izany izay tompo fa izay zavatra lehibe any amin'ny fiheveranao tompo tianay ho tanterahana amin'ny fiainanay. Raha maniry harivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava sotomboka.